Eto dia manentana mihitsy matotsika mankalaza azy tsy hoanina akory na samborona dia ompiana faharovana amin'ny tontolo iainana misy azy reo biby reo. Ao anatin'ilay festival zany dia misy aloha tonga dia teneniko eto misy mbola avoaka amintsika ihany moa zany inabona atao mandritra an'ireo 5 andro 9 andro reo. Misy filarina défilé ataon'ny ankizy madinika, misy conférence débat, misy compétition interscolaire satria araka amintsika amin'ity koa ministère fanabeazana, ministère mponina, ministère tontolo iainana, misy zany karazana hetsika misy fifaninanana ary amin'ny varika azy misy koa festival zany hoe misy isaky ny sabotsy misy compétition ana danse ana varika atao Antaninarenina zany hoe tsy Antananarivianina kalaza azy fa Madagasikara ray manontolo no ankalazan'ity ary tsy Madagasikara ihany fa reo zao tontolo izao reo ka misy varika ny any avelany efa mahafantatra an'ity hetsika ataontsika ity zany hoe misy karazana lanonana be dia be flaharana exposition misy varotra fampisehoana misy maro zany ka isaky ny faritra rehetra zany ny MNP zao mikarakara ny azy izy any amin'ny toerana misy ny MNP Madagascar National Park dia ohatran'izany koa reo toerana misy ny diref reo anao ny hetsika isam-paritra mety misy fifaninana moraingy mety misy marathon be dia be zany le hetsika fa niaina ny matezan fa ho hitanareo ihany zany reo hetsika reo ataontsika reo. Ny Madagascar National Park mahafantatra tsara mihitsy ny hoe ohatrinona ny vola miditra Madagasikara eo amin'ny resaka fizahantany maromaro ihany. Ary izay ny tenenako hoe isaky ny varika anankiray na lemurie anankiray vonoin'ny olona dia vola tapitra izany ariary maromaro mivery eto amintsika ka tsika afaka mieritreritra manao an'izay calcul zay hoe rehefa maty le biby tsy tonga zany mpizahantany rehefa tsy milama amin'ny tany tsy tonga mpizahantany fa mampidi-bola ho an'ny malagasy fotsiny reo ary afaka manatsara ny fiainany zay ny tiako tsotrizy. Ny biby taloha lemurie dia misy trafic alefa nivelany amin'izao fotoana zao misy le consommation locale zany hoe amin'ny faritra tsy atsinanany zao samborin'ny olona le tsitsidikely reny dia amidin'ny olona 10,000 ariary le tsitsidikely ohatran'ny voalaviny abeny zany hoe biby tsy azo hoanina iny fa dia fitiavana fotsiny hoe lemurie no malaza ato misy karazany be mitsy mipaikady ato zany hoe fanatsarana fambolena fiompiana satria reo fototra am'ireo fiainan'ny malagasy fiainan'ny malagasy dia mifototra amin'ny fiombiana sy fahambolena dia tsara ao zany aloha velitenan'ny olona fa rehefa mbola nona le olona dia tsy afaka iainaonao loatra izy ary zavatra normal zany ary mila fitaizana io mila éducation io mila sensibilisation io fanatsarana ny écotourisme fanatsarana ny velitenany fanatsarana fikarohana ato anatin'ity dodolo misokajy maromaro zay paikady zay.